tonga tsy daholo zanagasikara mbola avy ianareo koa izay ihany dia anazava ho an'ny lehilahy androany efa maninona ny lehilahy poritra te pipia dia rehefa tonga ao angabony rehefa tena andeha handatsaka tamiko iny dia ohatrany tsy lasa ilay izy valiny dia raha ihany ilay fihetsem-po taitra loatra no nahatonga an'izay ohatra mbola veriko ihany fa misy hormone ny lehilahy mitovy amin'ny vehivavy ilay eto miankina amin'ny fihetsem-pon'ny lehilahy io ny fientan'ny lehilahy mampatonga ilay hormone betsaka midina makany amin'ny bongan'ny lehilahy raha ohatra ka hoe salama ny hormone ny lehilahy falifaly lehilahy miada-tsaina lehilahy dia betsaka midina tonga any amin'ny bongo dia matanjaka ny lataka raha ohatra lehilahy ka hoe kizitina lava tezitezitra lahatra mampijaly vatana lava dia tsisy tonga makany amin'ny bonga ilay izy dia malazo foana ny lataka. Ny azavaiko aminareo androany efa nanina zany ny lasantohana ny lehilahy aizany misy olany dia ity izao ilay sary ty efa nataoko amin'izay mba tazana ve io hitanareo io ity eto izao ilay lohan-datakelahy ity lohan-datako ity dia ity ilay bonga dia eto tapaka hatreto ity efa atao anatin'ny vatany lehilahy ity ny tatavia dia midina atao akaikato ny prostate dia ity ilay nofo lela lazay koa ilay rehefa manao kotrana kegel lisany dia eto ilay nofo lela lazay koa mba anaovana lisany kotrana kegel fa eto amin'ilay manodidina rehetrarehetra atao ambanin'ny tatavia sy ny manodidina prostate eto misy karazana nerf be dia be mampientana be any lisany jereo tsara raha ohatra izao ka hoe milelana amin'ny lavabody lisany dia tonga dia io amin'ilay faritra io ilay voadona aingana dia io ilay mampatonga lisany mampatonga ilay orgasme lisany be dia be. Fa ity zany ilay fanazavana tiako lazaina eto ilay nerf be dia be eto no voadona mafy voadona maharary izay mampatonga ilay izy hoe mikatso tampoka rehefa andeha hipipihana angambony dia lasa mitohana. Ny izany ho an'ny lehilahy ilay fahazarany lehilahy isan'andro dia ny tsara ilay izy raha ohatra ka tiany lehilahy hoe andeha hamana ainga ny lehilahy dia amin'izay zany mba mivoaka ilay izy dia ilay zavatra atao isan'andro io ilay fahazarana isan'andro io jereo ny lalam-piainana antsika koa moa izany mba mandalo zavatra sarotsarotra koa indraindray tsisy tokony mahataitra ny lehilahy io fa ento milamina dia amin'izay mba mora mipipy foana lehilahy. Zay ve mazava angamba izay efa nataoko io ilay izy dia amin'izay mba moramora aminareo ilay izy tsy tazana loatra ilay izy raha vao efa nataoko feutre ihany ilay izy fa eto ilay izy tazanareo tsara io mazava tsara aminareo zao io ilay sary io mazotoa daholo ary